Katrika ny amin'ny valora eto amin'ny efitrano fitenenanay fotoana ihany koa anolorana ny fampalam-baovao faharoa eto amin'ny fahitalavitra TV manatra ny araba topolazy tokovavy manasa anao ary hanaraka an'izay hatramin'ny farany politika trano isantarantsika ny fampalam-baovao manoloana ny fanambarana ny tokony ialany Prime Ministre Omer Berizika ny amin'ny toerany dia nitondra ny heviny moa Maître Willy Razafindratovo nambarany ary fa tsy azo esorina fotsiny amin'izao ny Prime Ministre iraisana fa tsy maintsy fanapa-kevitra iraisana ihany no ahafahana manao izany. Vola ravoavy eo amin'ny sariny tsiry Rakotarson. Tsy azo esorina amin'izao fa fanapa-kevitra iraisan'ny mpanosy ny sordalana ihany no ahafahana manala ny Prime Ministre iraisana raha ny lalàna no arahana hoy Maître Willy Razafindratovo. Nambaran'ity mpisolovavy tsy ihany koa fa misy ny tsy fanarahan-penitra amin'ny fitondrana ny fanjakana izay tanterahan'ny mpitondra sasany anton'izay nambarany mahatonga ny Prime Ministre makany andraikitra mametra-panontaniana mikasika ny fampiasam-bola amin'ny fananganana foto-drafitrasa samihafa eto amintsika. Ny zavatra tsapa voalohany indrindra aloha dia izao hoe marina fa misy fanakana Prime Ministre fa reny olona ireny tsy mandeha foana indrindra fa ny olona fantatro amin'ireny dia tsy tokony teniteny ohatran'ireny izy raha tsy hoe ngambany hoe cautionné avy any ambonimbony kokoa noho ireny olona ireny ny zavatra nataony fa reo amin'ny rafiny hoe teknika izany fitondram-panjakana firenena anankiray dia izy hoe raha manaraka tsara hoe ny tondrozotra manaraka tsara ny feuille de route dia tsy tokony hoe izavatra ohatran'ireny tenena satria fatarina fa hoe tompona ndraiky d'une façon administrative amin'ny Prime Ministre anjarany sy tena ao anatin'ny fahefany maro ny zavatra izany. Raha izay faharoan'izay zany ohatran'ny ny président ny asa tendray rehefa tena dinihana natao no tsy manaraka ny orthodoxia ny fitondrana firenena satria za mino fa tsy hainy mihitsy izy tsy hainy izy ka noho zany dia ohatran'ny fangaro be le raharaha fa tsy misy mihitsy fahadiso ny Premier Ministre zavatra amin'izao fotoana izao satria ny Premier Ministre dia manao ny asany andraha mametraka fanontaniana ary izy momba ny hoe aizana ilay ny vola salamizao avaizana ahitana an'ireny vola ireny tena ao amin'ny andraiky ny marina ny zavatra eny satria tsy ampahafantarina azy izy ka ahoana moa no tenena amin'izany rehetrrehetra izany. Zao vao mivoaka androany tamin'ny gazety teny hoe firy miliara no vola tsy voalohany président Andry Rajoelina amin'ireny le fampanantenana be dia be manara-penitra ireny zany iny zavatra mampialay eto amintsika dia ny hoe izay olona mamoaka ny marina sy manana porofo tsy misy vavolombelona no enjehana mafy ary ireny indrindra no atao azalampo. Anisany nasiany Maître Willy Razafindratovo resaka ihany koa momba ny raharaha Tangalamena Zakarias Patrick nambara misolovavy azy ary fa tsy nahazo ny fahafahana vonjimainka tao aorian'ny fangatahana indroa taona ny Tangalamena Zakarias Patrick. Le izy ngamba nefa fatapatatra olona satria efa fanondrony zay zao nametraka fahafahana vonjimainka liberté provisoire dia nolavina foana le izy satria misy eno sy fatapatatra mety fatapatatsika ihany koa raha ohatra misy dia hoe misy feo avy any ambony be any manakana an'izao zavatra izao dia tsy mety mandeha hono le izy tsy maninona zany fa amin'izao fotoana izao moa fantatsika fa dia hoe mbola eo ny faty ny asa te moa zany hoe faty amin'ny teny gasy dia ny hoe anjareo ny fanjakana sy ny hery fa tsy ny voninahitra mandrakizay tsy ho ao amin'izareo fa fantatsika zao fa ny Andriamanitra io ka raha mbola eo izy zao fotoana izao manao ny ataony hoe sakasakany ampijaliana ny olona fa mbola miodina ny tantara tokoka. Araka dia anisan'ireo hanao ny fety ny faran'ny taona ary andro ny taom-baovao 13 sy 14 any Tangalamena Zakarias Patrick.